Jesosy Kristy eto tongotra Andriamanitra iray. Manolotra sy manaiky ary mampanaiky ny momba ny rehetra ampelantananao izay Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny fitariana, misaotra anao ny amin'ny famatsiana, misaotra anao ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao, misaotra anao ny amin'ny fahatanterahany asa izay nanirahanao Andriamanitra. Misaotra satria mbola menao asa izay Andriamanitra. Misaotra satria mbola menao fotoana izay ahafahanay miova sy manova ny fonay sy ny tenanay. Amin'ny anaranao Jesosy, ndretondray izay Andriamanitra, manondrika alohanay eto anatrehanao hampankatoavana, hampanekena, miara-miaika izay Andriamanitra fa tsy misy tahaka anao ary tsy misy mahavita ny fiainanay tahaka anao Andriamanitra. Tokany ianao mandrakizay ianao. Ianao ny tianay hitarika ny tsirairay avy ahafahanay tonga any amin'ilay tanjonao, mahavita ny sitraponao, mahatanteraka ny antsonao any tsirairay avy. Ao ny fanahy masinao Andriamanitra anao amenonay rehetra indray amin'izao fotoana izao, ahafahanay mahatakatra sy mahalala satria raha ny saina no ampiasainay Andriamanitra dia tsy hahalala ninona izahay. Fa nefa rehefa miaraka aminao izay dia nitanteraka ny zavatra rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Amen. Taontsika mbola hivavaka ny amin'ny fahatanterahany kroazady tany Fianaratsoa sy ny fahatanterahany fotoana rehetra teto Antananarivo. Profo mivaingana izany fa Andriamanitra tena manohana antsika tsy misy asa mijanona zany fa ny asa rehetra dia mitohy foana voninahitran'Andriamanitra. Taontsika isotra an' Jesosy fa na ny teto na ny nandiha dia samy tena hoe nanaiky nampiasain'Andriamanitra avokoa ny tsirairay avy. Taontsika ankasitraka an'Andriamanitra noho izany ary misaora azy. Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny fahatanterahany fanompoana teto Antananarivo. Jesosy ao mankasitraka feno ny amin'ny mpanompo izay nampiasainao rehetra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fotoana iray manontolo. Misaotra ihany koa ny amin'ny fahatanterahany fanirahanao tany Fianaratsoa. Misaotra ny amin'ny fiarovana teny an-dalana. Misaotra ny amin'ny fitariana ny ekipa rehetra, ny fanoloran-tsaina. Misaotra ny amin'ny teny izay nampitainao. Misaotra ny amin'ny famantarana izay tena nasehonao indray Andriamanitra. Fa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao Andriamanitra. Misaotra satria be dia be ny zavatra navelanao nitranga tany mba ho fianarana ho anay Andriamanitra, mba hahafahanay mandroso sy mitombo isan'andro isan'andro. Jesosy ao tehirizo ny afo ny tsirairay avy, ho afo mirehatra mandrakariva, tsy ho elingelen'ny zavatra mitranga fa ho voatahiry ao amin'ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika rehetra amin'ity maraina ny talata ity dia amin'izao fiatombohan'ny volana Jolay izao dia ndaontsika anometraka hitondra fanapa-kevitra raikitra ao anatintsika indray hoe ty tapataona faharoa ty Jesosy dia tapataona faharoa mbola anjakanao eo amin'ny fiainako. Amen. Vao manomboka mihitsy ny baolina dia efa misafidy ny andresiny ny ekipa. Vao manomboka ny tapataona faharoa dia efa mila misafidy ianao hiaraka amin'ny mpandresy sa hiaraka amin'ny tsy mpandresy. Raha samy misafidy ihany ve tsy aloha miaraka amin'ny mpandresy sa ahoana? Miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ny lohatenintsika amin'ity sekoly fanasitranana ity dia hoe sitranon ny sitrapon'ny ray. Sitranon ny sitrapon'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Amen. Eto dia araka teny pastor Sandra teo hoe betsaka ny mora. Fa ny zavatra tokony mora voaloha dia tsika mora miova, mora manaiky, mora mankatoa, mora mivavaka, mora mandray lesona. Rehefa misy zavatra mitranga dia tadio foana Romanina 8:28. Miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Dia rehefa fantatra hoe miara-miasa soa ny zavatra rehetra, dikan'izany hoe miara-miasa soa zany misy lesona tokony raisiko. Amen. Misy lesona tokony raisitsika tsirairay avy ao. Misy ny teoria dia misy ny pratika. Dia mbola misy koa ny teoria an'ilay pratika iny, izany hoe eo ampanaovana le fampiarana ianao, dia misy teoria ara-panahy tsy mifanahy masina aminao, ahafahanao mahatakatra hoe izao marina ilay tokony ataoko eto. Matetika ny fampianarana dia somary endrika global. Fa rehefa eo amin'ny terrain ianao dia misy teoria détaillé amin'izay omen'Andriamanitra anao. Amen. Dia izay mihitsy no antony tokony tsy hisarahantsika amin'ny fanahy masina. Sao tsika tia miombina amin'ny fahalalana fa tsy miombina amin'ny fanahy masina. Tiantsika miao magazine fahalalana be dia be, dia rehefa tonga amin'ilay pratika dia miezaka ny tadidy inona ny tokony atao fa tsy manao hoe ndao hivavaka.
zay le izy. Sitrapon'Andriamanitra manasitrana antsika tsara riavy satria aza adonona fa ny fanasitranana voalohany tian'Andriamanitra atao dia fanasitranana ny fanahintsika, fanasitranana ny aintsika, dia manaraka raha ilainy zany, tena hoe raha ilainy zany dia fanasitranana ny nofo. Jaona toko filazantsarany Jaona toko 9:7 filazantsarany Jaona toko 9:7 jerentsika hoe inona marina moa le endrika iray, ataoko hoe endrika iray isehoany ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy no niteny an'izy ity, Jaona toko 9:7 hoy ny ten'Andriamanitra, fa izao ny sitrapon'ny raiko dia ny ahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ny sitrapo raha dika amin'ny teny tsotra dia hoe efa ndresaka kely an'izay ngamba nisy mpanompon'Andriamanitra resaka kely an'izay teto hoe sitrapo égale sitraky ny fo. Ny fankasitrahana dia zavatra miraikitra ao am-po, izay mahatonga ny hoe samy hafa ny fisaorana sy ny fankasitrahana. Ny fisaorana dia le matériel, ohatra hoe misy manoto zavatra dia misaotra betsaka tompoko, teny, action ivelany, fa ny fankasitrahana le fonao mihitsy ao anatinao tena faly noho ny amin'le situation. Betsaka ny olona misaotra fa tsy ny olona rehetra mankasitraka. Betsaka ny olona mety miteny hoe tena merci beaucoup, fa nefa le cadeau avy eo ohatrany tsy tiany, tsy mankasitraka izy zay. Fa ny atao hoe mankasitraka dia le fonao mihitsy ny resy lahatra amin'le zavatra anankiray. Ny atao hoe sitrapon'Andriamanitra dia faresen-dahatr'Andriamanitra ao am-pony, tiany ho ataontsika ho efaitsika tsiraray avy. Dia izao nefany, eto ny ten'Andriamanitra, eto Jesosy dia miteny hoe ny sitrapon'ny raiko izy izy dia izao ny ahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka. Alleloia. Fantatritsika tsara mihitsy fa ny zavatra entin'ny fibanjinanao amin'i Jesosy dia inona? Finoana. Satria mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sady mpanefa azy. Rehefa mpijery an'i Jesosy ianao dia lasa mitombo ny finoanao, lasa mitombo ny fahatakaranao, lasa manana mitsapanao misy andry afaka hiantehiranao amina tranga anankiray. Dia avy eo koa dia izy miteny hoe ka mino, tsy hoe mijery fotsiny, fa ny fibanjinanao dia mitondra makany amin'ny finoana, ary ny finoanao dia lasa mitondra makany amin'ny fanantenanao ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia io no hiazona ny fijoroantsika tsiraray avy. Ny fametrahantsika fanantenana ny amin'ny mandrakizay no hiazona antsika tsy hanao tao foana. Raha vao tsy manana tanjona ny olona anankiray, raha vao ny tanjontsika mifandraika amin'ny tany, dia raha pitso iny dia efa hiova ny tanjonao. Fa rehefa mifandraika amin'ny zava-panahy mandrakizay ny tanjonao, dia hanana fiainam-panahy stable tsara ianao amin'ny fotoana rehetra. Satria fantatrao ny dimension amin'ny mandrakizay. Izany mandrakizay izany tsy hoe tsy hitan'ny olona, fa izany mandrakizay izany hitan'Andriamanitra, ary hitan'Andriamanitra koa ny etaeta ao anatin'ny fonao. Dia iny miaro antsika tsy hanao tao foana isan'andro isan'andro. Ny fahafantaranao sy ny fahatakaranao ny importance izany mandrakizay izany dia ahatonga anao tsy hanaonao foana. Raha vao tsy ao an-tsaintsika mihitsy izany hoe fiainana mandrakizay izany, dia lasa tsy voatahiry sika tsiraray avy. Ity izao ny hoe volonté parfaite, tena hoe ultime man'Andriamanitra, fiainana mandrakizay. Fa misy ny volonté parfaite n'Andriamanitra koa hoe fanasitranana. Tsika ne tian'Andriamanitra ho sitrany. Ao ny ahafahantsika amin'izany hoe volonté parfaite n'Andriamanitra fanasitranana. Satria tamin'izy nanao any Adama tao Edena, tsisy olona narary tao. Sitrapon'Andriamanitra ny fanasitranana. Fa ny sitrapon'Andriamanitra faratampony dia ny anananao fiainana mandrakizay. Alleluia. Izany hoe ny objectif na ny tanjontsika tsiraray avy voalohany indrindra rehefa hiaraka amin'i Jesosy dia tsy ny zavatra ety an-tany, fa ny any amin'ny mandrakizay. Raha ny zavatra ety an-tany ny tomaninao, io zavatra ety an-tany io ary mbola hiova indray. Alleluia. Ny Hébreu 13:8 milaza mazava tsara mihitsy hoe Jesosy Kristy tsy miova matsy amin'ny mandrakizay. Alleluia. Rehefa samy ametraka ny fanantenana ihany dia alohany amin'ilay toerana tsy miova ny zavatra tsy miova mihitsy any amin'i Jesosy Kristy. Amen. Ataovy tanjona nantaterahan'izay ao am-pon'Andriamanitra ho anao eo amin'ny fiainanao. Manana objectif Jesosy eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mahafinaritra mihitsy mamerina teo projet an' Jesosy ianao. Projet an'Andriamanitra manokana. Tsisy projet mitovy izany. Samy hafa foana io. Manana tetikasa ho anao manokana Andriamanitra. Dia ataovy ny antoka rehetra. Ataovy tena tanjona ho anao mihitsy ny hoe ho tanteraka amiko mihitsy ilay sitrapon'Andriamanitra. Izay ilay hoe ho tanteraka ny sitraponao. Ho tanteraka ny ilay etaetan'i Jesosy eo amin'ny fiainako.
Zany ny tokony vavaka ataontsika Samarainy Jesosy eo. Aoka ho tanteraka amiko indray le etaetanao, le zavatra mba irinao ho ana, ataoko ho anao. Fa tsy ho amin'ny intérêt-ako, fa ho amin'ny intérêt an Jesosy. Ndao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alléluia. Reseo lahatra mihitsy ny tenanao, anao ny sitrapon'Andriamanitra. Teboka voalohany, ahoana no hatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko faharoa, 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Korintiana voalohany toko faharoa, ny 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ny ten'Andriamanitra. Fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona, afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Ary toy izany koa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. 20. Fa isika tsy nandray ny fanahy izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Hatreo aloha. Ny fanahy masina ny fanalahidy ahafahanao mahatanteraka izay ao am-pon'Andriamanitra, na hoe ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao tsy misy ny fanahy masina dia diso lalantsika. Raha vao tsy omenao vahana ny fitarihan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao, dia mbola manao ny sitrapon'ny olona ianao na manao ny sitrapon'ny nofo ianao. Ny asa fanimpona tsy hoentina amin'ny sitrapon'ny olona, fa ny asa fanimpona hoentina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asa fanimpona dia tarihan'ny fanahy masina. Asa fanimpona resako eto, satria misy fotoantsika mieritreritra fa rehefa asa fanimpona dia d'office tsy maintsy Andriamanitra no mitarika. Misy fotoana isika mihitsy no maniraka ny tenantsika, izay tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Misy fotoana isika mihitsy no ohatrany hoe métablira projet ho an'Andriamanitra, nefa Andriamanitra ny tokony sorsana projet rehetrarehetra. Ndraindray tsika manao izay tiantsika, ndraindray tsika mandeha amin'ny fahazarana, ndraindray tsika mieritreritra fa efa voafehako io dia tonga dia aleo fa ataoko. Le izy anie tsy fifehezantsika. Isika ny tokony voafehan'Andriamanitra, fa tsy ianao no mifehy ny asan'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe rehefa mahay zavatra na mahalala ny tokony ataontsika dia tsy maintsy hanao an'ilay izy. Fa ny atao hoe zanaka anie fantatritsika tsara mihitsy e. Romaina 8:14, tarihan'Andriamanitra no antsoina hoe zanaka, fa tsy hoe mahay zavatra tahaka ny nataon'i Jesosy. Mety misy ny olona ataoko hoe zay Romaina 11:29 milaza zany hoe ny antso, zany hoe mavoaka kely azafady. Azavaiko kely mantsy ty teboka anankiray ty fa ny andray mampanontany tenantsika ilay izy. Romaina 11:29 azafady. Lorsque afaka eto arena. Misy fotoantsika voafitaka satria mijery ny fiasan'ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny olona anankiray, dia mieritreritra fa d'office tsy maintsy Jesosy ny ao ambadika an'iny. Romaina 11:29 hoy ny ten'Andriamanitra, fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantson'Andriamanitra dia tsy misy hanenenany. Alléluia. Tia terena amin'io dia zao hoe rehefa manome zavatra anankiray Andriamanitra, nisy olona anankiray nanomboka tao amin'i Jesosy. Rehefa nanomboka tao amin'i Jesosy izy dia men'Andriamanitra fahasoavana. Ataoko hoe anoratra hira, na hoe mety hoe mandihy, dia tafatoetra tao amin'i Jesosy izy. Rehefa nandeha ny fotoana, lasa nitarihan'ny nofony amin'izay izy, dia tsy nitovy tsony, tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra tsony. Dia zao nefany, izay mahatonga ny hoe tsy misy hanenenana. Mbola toetrany amin'ilay olona ilay zavatra, fa izy efa tsy connecté amin'i Jesosy tsony. Azareo ve tiako tenena zany? Aza sy tokony fampiasain'Andriamanitra ny olona, fa aoka ianao iso connecté tsara amin'Andriamanitra mba ho fantatra hoe tena miray amin'Andriamanitra ve ny olona anankiray iny. Mety misy olona mitory-teny, tena tafaray tamin'i Jesosy izy, tsara début, tsara fanombohana niaraka tamin'i Jesosy. Jodasy ny reto mba anisan'ny rahan'i Jesosy ihany nanasitrany. Fa tsy tokony hitoky amin'ny olona tsika, fa tokony hitoky amin'Andriamanitra, hitoky amin'ny fanahin'Andriamanitra. Tsy afaka ny hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy mitoetra tarihy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Alléluia. Teboka anankiray ngeza be eo amin'ny fiainana kristianina ny fotoana amin'ny Pentekosta. Atsiarovanao hoe Jesosy mihitsy no niteny fa tsy tokony hivoaka nareo raha tsy maray ny teny fikasana, fatanterana teny fikasana dia mifanahy masina. Izany hoe tsy misy fanombohana tokony antamena raha tsy miaraka amin'ny fanahy masinantsika. Fa vakio ny Baiboly fa na Jesosy ary tsy nanomboka asa raha tsy taoriana nanaovana batisa fanahy masina azy.
Tsy afaka manomboka zany tsika, tsy afaka ny hatateraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha tsy feno ny fany masina, raha tsy manana ny fany masina. Manao tao foana ny antsika zany za zao tonga sainana amin'izany mihitsiny. Na dia efa ela tao anaty asa fanompoana, ny asa tao anaty asa fanompoana samy hafa farany dia tsapako mihitsy hoe mbola tsy nanomboka raha tsy niaraka tamin'ny fany masina. Satria herim-po very maina fotsiny ny action rehetra nataonao ivelan'ny direktiva n'Andriamanitra. Tsy isika mavita asa ny tanjon'Andriamanitra, fa isika lasa mpankatohan'Andriamanitra ao anatin'le asan'Andriamanitra izay hampanaoviny antsika tsirairay avy. Tsy ho aso io ny tanjony. Io ny afaka ataony io asan'Andriamanitra io e. Afaka maniraka olona izy ny tsy nindrana olona naneno intelo tamin'ny fotoana nandava Petere. Fa akonina tsony. Zany hoe raha nampiasa akoho izy tamin'izany fotoana izany, misy fotoana afaka mampiasa zava-manan'aina hafa Andriamanitra ikasihana ny fonao. Fa aza mitoko hoe tsy maintsy izany no ampiasaina. Aza mitoko mihitsy hoe tsy maintsy mila nahy vao mety. Fa tsy maintsy mila ny fany masintsika. Tsy isika le dadany, tsy isika koa le mamany. Tsy isika le danja zany e. Fa fany masina miasa anatintsika ny tokony jerentsika mandrakariva hoe izy no matoy izao manetretena foana. Alleloia. Amin'ny fotoana ihetezany zavatra manetretena. Amin'ny fotoana tsy ihetezany zavatra manetretena. Satria misy toetra takian'Andriamanitra ao. Alleloia. Alleloia. Tsy ho ozy ny ten'Andriamanitra dia faharoa hoe mba ho fantatsika izy zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Misy zavatra efa nomeny Jesosy anao. Fa io zavatra io tsy ho fantatrao mihitsiny raha ny sainao no entinao manaraka an Jesosy. Misy zavatra efa disponible zany mahatonga antsika rehefa miteny hoe avoay le toetra, avoay le toetra, dia ndraindray antsika miezaka ny hamoaka an'le izy amin'ny ofo. Manetry tena raha nofo, fa rehefa tena sendra ny dona mafy be dia hitanao amin'izay hoe ay ny nofo ny atrehako hatramin'izay. Fa tsy fanany nampetry anahy. Tsy niresen'ny fanahy masina, tsy nanaiko resen'ny fanahy masina lahatra tsika. Fa lasa ianao le ohatrany hoe ahoana moa zany ilazana an'izany ohatrany hoe nofonao fotsiny miezaka hetra eo mason'ny olona. Fa le izy tena fausse modestie. Tsy fanetretena le izy. Fa ianao miezaka nidina ambany. Ezaka ataonao le izy zany fa tsy faharesen-dahatra. Ny toetra tsika dia tokony vokatry ny fandresen-dahatra ny fany masina ao anatintsika. Fa tsy hoe satria izay ny torintsika eto foana resaka toetra dia rehefa miontsika dia miezaka aneo an'le vokatra takiny ianao nefa le fototra le izy tsy ao akory. Ohatran'le olona mivarotra voninkazo eny atsatony fotsiny le izy fa tsisy fakany. Dia misy raviny be dia amidiny aminao dia mividy ianao tonga any an-trano manondraka tsisy fakany le izy. Ohatr'izany ny toetrantsika miezaka ny hamoaka vokatry ny fanetretena nefa tsy manetretena akory. Satria tsy resy lahatra ny fany masina. Izay mahatonga ten'Andriamanitra hoe fa tsy fantatrao mihitsy io zavatra io raha tsy ny fany masina miteny ianao hoe zao. Dia mahatsara an'ilay izy dia zao le Galatiana 5:5 milaza ny toetra n'Andriamanitra. Tokony isaky ny toetra anankiray dia misy vavolombelona iray mifanitsy amin'iny eo amin'ny fiainanao ahafahanao matsiaro hoe zay no nahatonga anahy niova. Raha vao tsisy vavolombelona isaky ny teboka anankiray dia lasa raisinao safy be mantsina fotsiny le izy. Dia zay le teneniko tamin'ny voaloha hoe le partie théorique an'le zavatra fotsiny raisitsika, fa le théorie ao anatin'le pratika amin'izay tsisy vaingany le izy. Azontsika zany mandrosoa aoko tarihan'ny fany masina aza mitakitaisa takoa. Fa tarihan'ny fany masina fotsiny dia ny fany masina mahita sy mahafantatra ny fatra tokony ho zakantsika tsiraray avy. Tsy isika miezaka ny hamaritra ny fahaiza-manaontsika, fa isika mila miankina amin'Andriamanitra mba hahafahantsika mahatakatra hoe tiany zakako izao Jesosy. Mety metretritsika hoe zao avy Jesosy mibatesa tamenao ana kely loatra, efa tsy fanetretena zao zay. Azonareo? Fa natao hoe zanaka marina, natao hoe tena mpankatoan'Andriamanitra, ninina hoentiny eo dia ny ao anatin'ny sainao dia zao hoe misy lesona ao anandro eto. Na dia efa ohatrany hoe efa nidinganiko ary izy tany aloha dia matoa averin'i Jesosy sujet io, matoa miverina ny sujet, mbola tsy afaka ianao tany. Fa tsy hoe adin'Andriamanitra dia lasa niveriny indroa le sujet, non, mbola tsy afaka ianao tany. Mety afaka teo mason'ny olona ianao ara-toetra, fa tsy afaka teo mason'Andriamanitra ianao amin'ny fahamarinana. Misy fotoantsika mety mieritreritra fa tena hoe rehefa afaka examen eo anivon'ny fiarahamonina dia afaka examen eo anivon'Andriamanitra. Tsy izany ny eo anatrehan'Andriamanitra ny tena important indrindra. Fiainana mandrakizay ny eo ilay resana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra no manao asan'Andriamanitra. Fa io asan'Andriamanitra io miconduire anao makany amin'ny fiainana mandrakizay. Fa tsy hoe vita ny asan'Andriamanitra dia misofla amin'izay ianao, ay vita ihany izy ity. Ohatra amin'ny virgule io amin'ny dictée.
tsy point final io fa virgule io amin'ny dicté dikan'izany mbola mitoy ny tantara mandro soa miaino ny fanahy masina andifa 30 amin'ny anaran'i Jesosy izany koa no lazainy tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha milaza zava-panahy amin'ny olona araka ny fanahy izahay 14 fa ny olona izay araka ny nofy ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra afahadalana aminy izany sady tsy azony izany satria araka ny fanahy no amantarana izany amen aoka tsy hoara nofo isika rehefa miresaka amin'Andriamanitra mahatonga antsika tsy mandray satria langage samihafa ny tenen'Andriamanitra sy andraisantsika ny zazakely zao tonga dia mifankahazo rehefa miresaka na fampibadabada ary fa tsika tsy mahafantatra ny zavatra tenenin'ny zaza dia ohatran'izany koa rehefa miresaka amin'Andriamanitra ianao ka miezaka hijoro ara-nofo izany hoe le hijoro ara-nofo tiako tenena dia zao hoe le sitrapon'ny nofo mbola mibahana anatinao fa saritsariny fotsiny le hoe aoka ny sitraponao no atao mody zavatra hitafianao ivelany fotsiny le hoe aoka rangaha ny volonté an'i Jesosy no atao nefa rehefa karokarohan'i Jesosy ny fonao tsy le volonté ny tena objectif anao fa le hitan'ny olona ahomby angona olona betsaka voatahiry hita fa ho ampiasain'Andriamanitra zany rehetra zany resako azonareo zay le hoe aza manofinofy ny ahitany tenanao mitarika olona betsaka fa manofinofy izy ny ahafahanao atateraka ny sitrapon'Andriamanitra alleluia satria tsy ny fahafenon'ny trano ny tanjony zany efa resan'ny ray aman-drentsika foana tsy trano feno olona fa olona feno Andriamanitra olona feno ny fany masina eritreto tsika rehetra hoe tonga dia samy feno ny fany masina daholo alleluia amen zany hafa mihitsy ny fiombonan'ny olona feno ny fany masina tsy hoe tonga tsika dia metraka tanjona ndao tonga dia ifampizarana azy eo fa aoka aloha feno ny fany masina fa rehefa samy feno ny fany masina tsy diktena zany ny sitrapon'Andriamanitra fa tonga dia atao ny sitrapon'Andriamanitra tsy hifanerena ny sitrapon'Andriamanitra fa tonga dia hifaina ny sitrapon'Andriamanitra zay hoe mahasamihafa ny tamin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao testamenta vaovao resaka fahasoavana ny fahasoavana dia mifototra amin'ny fitiavana rehefa feno ny fitiavana egala Andriamanitra egala fanahy masina fanjakany Andriamanitra fanahy masina rehefa feno ny fanahy masina ianao dia tsy diktena aminao ny tokony atao sy ny tsy tokony atao satria efa misy mitarika ianao ao tsy texte na soratra mipetaka eny amin'ny rindrina no midirize anao fa ny fanahy masina no mitarika antsika tsirairay avy makany amin'ilay tontolo tsy takatry ny saina jereo ni ten'Andriamanitra milaza ny filazantsara Jaona mihitsy izay rano soratana daholo neny nataon'i Jesosy tsy ampina ny penina na ny taratasy fa maninona moa zany ny navelan'i Jesosy tanteraka satria mba hahafahantsika mahita an'ilay tsy voasoratra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina antsika tsirairay avy tsy midika izany hoe foanana ny voasoratra fa io voasoratra io no dingana voalohany tsy maintsy hidirantsika tsirairay avy ahafahantsika mahafeno ny fepetra tanteraka izay andrasan'Andriamanitra amintsika mba ho tonga eo amin'ilay teboka ahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia rehefa tanteraka izay dia misy fanahy masina izay mitarika ianao makany amin'ilay mbola encore de neuf le mbola tsy hitany maso na ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy hitanao nivon'izay teny izay fitiavana rehefa tena tia be an' Jesosy ianao alleluia feno fanahy masina foana ianao alleluia dia eo ianao mianatra tsy hoe eo ianao ny tanteraka fa eo ianao mianatra le fahatanterahana tsy hoe feno ianao dia mety daholo fa feno ianao dia mianatra ho tonga amin'ilay sitrapon'Andriamanitra tsy misy fiara afaka ny andeha lavitra rehefa tsy feno ny solika tsy afaka ny andeha lavitra amin'ny fiainam-panahintsika rehefa tsy feno ny fanahy masintsika tsirairay avy andininy fa 12 fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra Korintiana voalohany toko faharoa andininy fa 12 fa ny olona araka ny fanahy dia mahafantatra zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona amen discernement dia miasa anatin'ny olona feno ny fanahy masina discernement dia tsy hoe andramana aloha vao tokony fantatra ao ny zavatra anankiray fa na mbola tsy miditra ao am-bavanao raha ny sakafo anankiray dia ozy ny tompo hoe tsy mety aloha io androany fa tsy hoe goûtenao dia le 5 sens ny discerner le izy tsy 5 sens ny discernement tsy 5 sens ny discernement spirituel ara-panahy ny fanahy masina no mampafantatra anao hoe tokony hiditra ianao
tokony hijanona ianao, tokony hangina ianao, tokony hiteny ianao. Tena condition sine qua non ane mifany masina ho an'ny kristianina. Zany hoe fepetra tsy azo hidivirana, tsy azo elany, tsisy safidy akoatran'izay. Raha vao tsy fen'ny fany masina ianao mbola tsy tanomboka ianao. Jaona toko voalohany milaza an'izany 22 izay nandray azy dia manino? Nomeny hery ho zanak'Andriamanitra, mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, dia omen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Omeny hery, anino izy? Ho tonga. Dikan'izany hoe ho tonga, mbola tsy ao fa ho tonga. Arakaraky ny fahafenony ny fany masina anao no ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra ilay atateraka ny sitrapony ray avy eo. Andininy fa 9 amin'ilay Korintana 2:2 teo, ezaky ny andeha haingana. Tsy hoe maika an'io dia akory fa lavalava ilay izy. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa iza nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izahay manana ny sainy Kristy. Alléluia, alléluia. Mahafinaritra mamaky ten'Andriamanitra. Mitombo ny sujet de prière anao isaky ny avy mamaky. Lasa mitombo ny hitanao Jesosy eo. Mba te hanana ny sainao, ny sain'i Kristy, ny fomba fisainan'i Kristy. Ny fomba fisaina, rehefa aminao fomba fisainan'i Kristy, dia tanteraka eo aminao fomba fiatrehan'i Kristy. Alléluia. Rehefa marina ao anatinao ny toe-tsain'i Jesosy, dia tsy miatrika araky ny toe-tsainao taloha intsony ianao, satria efa Jesosy no manomboka zavatra vaovao aminao. Izay mahatonga ny Korintana 2:7 milaza hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia manino? Olom-baovao izy. Dikan'izany hoe vaovao no avaozina. Tsy ilay fisainana taloha intsony. Rehefa misy komba mitranga, mety misy endrika ady anankiroa miseho, miverina. Fa tokony tsy hitovy ny fotoana taminao mbola tsisy Jesosy sy ianao efa misy Jesosy. Dia ilay izy tsy hoe zavatra ivelany fa maritana ivelany, fa ilay izy faresen-dahatra ao anaty. Mare foantsika hoe Jehovah niado anaranga fa za kosa angina, Exode 14:14. Dia tsy ilay izy tsy hoentina amin'ny ambo-po hoe hitanao tsara mihitsy fa izay ny zavatra ho ataoko izao. Fa ilay fahanginana, ny fanahy masina dia aza dinoana fa mampianatra antsika hangina. Resaka hery ny resahana amin'ny fanahy masina, fa ny hery eo amin'Andriamanitra tsy fanehoana ivelany, fa fahaizana mankatao an'Andriamanitra. Alléluia. Le hoe jereo tsara fa rehefa feno ny fanahy masina ny mpianatra, asan'ny apôstôly 2:2, dia inona zavatra mbola nitranga? Mbola nikato trano zareo. Fa tsy hoe vao feno ny fanahy masina tonga dia nitety tanàna dia ranao délivrance nametra tanana gauche droite, nianjera daholo izay lalovan'ny apôstôly rehetra, tsy izany. Fa rehefa feno ny fanahy masina dia nikato trano dia mbola nitoy mivavaka. Fa anginana no entin'ny fanahy masina. Alléluia. Rehefa misy zavatra mitranga zany, ohatra hoe misy situation anankiroa, tamin'ny voalohany ianao nitabatabain'ny olona, dia ohatra nanandrana ny hamafin'ny feo anao koa ianao. Hoe ohatra mitovy hoe zany hamafin'ny feo antsika zany sa tsy mitovy? Fa rehefa ao amin'i Jesosy amin'izay, rehefa tabatabain'ny olona ianao, dia tsy hoe mangina ny vavanao, fa ny fonao mihitsy mangina. Satria fiovam-pony ny tediavin'i Jesosy, fa tsy fiovam-pietsika. Tsy ilay fihetsika ivelany ezahana amboamboarina mba ho hitan'ny olona efa mivavaka zao, fa ilay fonao mihitsy, ilay tsy hitan'ny olona. Ny olona tsy mahita hoe io ny fony io fa tsy miteny, io fa tsy miteny ny fony. Fa ianao mihitsy mila resy lahatra hoe Jesosy eo, tena te hiteny be ny foko fa tsaroko manokana ilay teninao amin'ny Mateo 4:20 milaza hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao ray. Tanao, misy exemple an'i Jesosy foana chaque fois misy test mandalo eo amin'ny fiainanao. Zay na tonga antsika ho voatahiry. Raha vao tsy mamaky ten'Andriamanitra koa tsika dia tsisy ohatra tsara raikitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Na ilay fototra hijoroanao ary lasa tsy stable satria tsy misy repère resinao. Rehefa sendra ny tabataba tsarovy Jesosy teo Getsemane, nangina izy. Rehefa sendra ny fanambaniany tsarovy Jesosy teo ambony azy fijaliana, nambanina izy fa tsy niteny. Rehefa sendra ny olona tsy mino anao, miteny zavatra ianao fa tsy mino anao, dia jereo Jesosy fa ilay jiolahy teo anilany tsy nino, fa ilay teo anilany nino. Ny fahafantaranao fa zany natrehan'i Jesosy, dia izay no tonga anao hanana assurance hoe raha nataony zany, tafavoaka izy, dia izy efa niteny, fa mpandresy dia nareo koa tsy maintsy ho mpandresy amin'ny anarako. Amen. Azo fitehaka ho an'i Jesosy. Mila zany ny tena hoe finoana an'i Jesosy. Mahita an'i Jesosy miasa eo amin'ny situation atrehanao. Mahita an'i Jesosy miasa eo amin'ny tranga izay atrehanao io. Izay ilay hoe sitranina ny saintsika amin'ny alalan'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra dia iny nitarika anao tsikelikely hoe izao ny atrehan'i Jesosy. Fa tsy hoe izao ny atrehan'ny pasteur, hoe izao ny réaction amin'ny pasteur, hoe izao natao amin'ny pasteur. Tsy izany.
tsika tsy mpanara-dia pasteur fa mpanara-dia an Jesosy tsika. Mpanao ny fanaon Jesosy tsika tsirairay avy satria na izahay pasteur ary dia mbola manaraka ny ataon'i Jesosy, tsy mendrika anao arahana akory zahay. Jesosy ihany mendrika ny arahana hatramin'ny voaloha ka hatramin'ny farany. Amen. Ndao tsika asitsika tehaka ho an Jesosy zany aloha. Amen. Ny fanahy masina no mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra iray. Sady mitarika atsika amin'ny fahataterahana zany sitrapon'Andriamanitra zany. Rehefa tsy manana ny fanahy masina tsika, na tsy mamela ny fanahy masina hitarika, mety hoe manana ny fanahy masina fa misy fotoana koa lasa tsy mamela ny fanahy masina hitarika. Efa nateraka indray, efa manaiky an Jesosy ho tombo sy mpamonjy, fa rehefa misy tranga anankiray dia mbola le fahaiza manao taloha atsika no antsika manao asan'Andriamanitra, tsy tarihan'ny fanahy masina zany. Natao hoe tarihan'ny fanahy masina dia eo amin'ilay zavatra ohatrany efa hainao mihitsy. Zereo tsara. Inona moa ny asan'ny Matio? Mpamoretra. Dia maninona moa tsy momena mpamoretra ny kitapom-bola? Makaga? Maninona tsy momena ny Matio fa momena ny Jodasy? Nefa efa fantatry Jesosy fa Jodasy maka foana isaky ny mihetsika. Fa nefa ry efa zatra kotim-bola. Vao tsy miditra amin'ny kitapo kory dia efa fantatra amin'ny dépense tokony atao. Fa tsy nomeny tamin'ilay fahaiza-manao. Fa nomeny tamin'ilay olona tsy nieritreritra hoe hiova mihitsiny. Misy fotoana exposen'Andriamanitra eo anatrehanao mihitsy ilay zavatra loza hitsoahanao foana iny. Atsika ve? Eo amin'ilay teboka ohatrany hoe lasa refesitsika amin'ny ny connaissance atsika ato amin'ny saina no hoe afaka mijoro na tsy afaka mijoro. Fa nefa ten'Andriamanitra milaza amin'ny Korintiana voalohany toko 7:17 izay fa tsy misy zavatra velan'Andriamanitra mitranga ny fiainantsika raha tsy efa hitany hoe zakanao io. Dia ny tapany farany amin'izay mba voakelany encore 13 azafady, tapany farany dia hozy izy hoe efa nanamboatra lalana ivoahana izy. Fa momba ny fakapanaozy izy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany. Zany hoe ny point de sortie zany efa nomanin'Andriamanitra fa avelany mihitsy ianao tonga eo amin'ilay entrée fa ny andrasany dia zao hoe matoky anahy ve io? Raha vao matoky an Jesosy ianao tonga dia hitanao le point de sortie. Alléluia. Misy fotoana tena ohatr'izany mihitsy eo amin'ilay zavatra teny efa hoe tia Jesosy efa hitako mihitsy fa tia ny faiblesse-ko. Dia iny faiblesse iny na dia efa feno anatinao ilay tenin'Andriamanitra, izay hitan'Andriamanitra ahafahanao miatrika, dia ny sainao mihitsy ny lasa mitsoaka an'ilay izy, dia lasa dingana tsy hoaranao mandrakizay ilay izy. Dia izay mahatonga ny hoe tsy nomeny amin'ny Matio zany io, fa nomeny an'i Jodasy. Satria Jodasy efa hita ny faiblesse-ny, hoe ity vao mahita vola boribory dia misaina zavatra ny tany. Dia ampahitany eo mihitsy ataoko hitanao, exposeny eo mihitsy io mila dinganinao, io mila dinganinao, io mila dinganinao. Mivavaka tsika matetika hoe Jesosy eo. Mba hovay amin'izay ty lehibeako ty fa tena efa enjana be zany zavatra ataony atao pesany zany. Fa tsy lehibe mila miova fa ianao mila miova aloha. Alléluia. Ary tena zavatra mahafinaritra indrindra dia zao, mbola ianao ihany ny andrasan'i Jesosy hitory anazy, hitory ny fahatsarany Jesosy amin'io lehibe anao io. Tsy hitady olona hafa zany Jesosy fa ianao mihitsy ny aseny hoe ianao ny tokony hitondra ten'Andriamanitra ao. Hitady aniza, iza indray mba ho irahako. Ohatrany mampalahelo ihany ilay ten'Andriamanitra amin'ny Isaia toko 1. Le fomba fiten'Andriamanitra hoe ndry iza mba irahako. Ohatrany hoe dia tsisy antenaina mihitsy zany atao tanàna ve. Dia miteny izy hoe iza ary se mba irahako. Mba mety ve se mba anatanteraka an'ilay izy. Dia aloha mbola ohatran'ilay tsika rehefa hoe misy anankiray mba mitondra-bavaka dia mbola fampijery. Eo anao vao mijery ny kiraronao. Eo anao vao mijery hay ve ohatr'izao ny rideau ataonanato. Dia ohatr'izany koa Andriamanitra rehefa miteny iza mba irahako, aleo tsy ataontsika an'izany Jesosy. Rehefa miteny hoe iza mba irahako, atsangano ny tanana tsy fantatrao ilay irako. Satria amin'ny fotoana anankiray rehefa atsanganao ny tananao dia eo amin'izay izy mampita hoe zao ilay izy dia vitanao io. Mandehana fotsiny fa momba anao. Alléluia. Mahafinaritra be rehefa tena miankina amin'ny Jesosy tsika. Misy zavatra tsetrentsika zany hoe tena hoe ho voasurpassé anao. Fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy mety eo. Zavatra anankiray ity anisan'ny zavatra tena mafy indrindra dia ny fiovampo. Dia minoa fa efa nanao zavatra ngezabe teo amin'ny fiainanao Jesosy. Matoa nahavitanao nitarika anakaty izy hivavaka eo amin'ny osieza io. Fa jereo ny 5 taona sy ny 7 taona lasy fa isiko ireo anisan'le za tsy resy lahatra amin'izany, nga tsy ampy isaky ny lahady. Fa maninona nareo zaka ny tenin'Andriamanitra?
nisy fo resy lahatra tao. Asika nisy fo resy lahatra tao. Andriamanitra nandresy lahatra antsika tsirairay avy. Tsy hoe nandondona tany an-tranontsika tsirairay avy akory ny mpanompon'Andriamanitra hoe ndao rangahy dia mibipeny kely ianao amin'ny fito latsaka dimy, go ve ianao sa tsy go? Fa Jesosy namangy antsika tsirairay avy. Hitanao? Misy zavatra tsy voakalkule antsika izany anie. Ary tsika tsy nantsona anao kajikajy anie. Tsy nomena ny olona mahay kajy ny fitantanam-bola tao amin'ny fiainan'ny apôstôly, fa mena ny olona tsy mahatoky. Satria ny olona tsy mahatoky mila miova lasa mahatoky rehefa sena mitantan-javatra. Rehefa omena ndraikitra ianao tsy hoe ianao mahay indrindra, fa mety ianao mila amboarina indrindra. Hitarika antsika makany amin'ny fanetetena ny fahafantarantsika an'izany. Misy fotoantsika fiainanao amin'Andriamanitra ny tsotra ny an'izao tontolo izao e. Ny an'izao tontolo izao dia zay meilleur no atao leader. Fa ny amin'Andriamanitra zay mahatoky no atao leader. Alléluia. Timothée voalohany toko voalohany dia 2:12 azafady. Timothée voalohany toko voalohany dia 2:12. Critère anisan'ny ny fidianana amin'ny Paoly. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra an'i Kristy Jesosy tompontsika aho izy Paoly, izay nampahery ahy fa nataony. Manina aho izy? Mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompoana. Ny fanendrena amin'ny fanompoana dia toetra mahatoky fa tsy fahaiza-manao. Amen. Teboka manaraka ihany koa fiarovana ho antsika ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fiarovana ho antsika, ho an'ny toetrantsika, ny fanaovantsika na ny fanatanterantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Samuel voalohany toko 7:10. Tantaran'i David izy ity, mialohany niatrehany ny kombany tamin'ny Goliata. 1 Samuel 17:37 jusqu'à 40. Samuel voalohany toko 7:10, andiva 7:30 ka hatramin'ny 50. Kakabe pasteur Sandra miroule RB. Ka fafabe raha ataoko hoe 1 Samuel 17:37 40. Tanareo tonga dia menareo. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io koa David, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saul tamin'ny David, mandehana ary ombanao anie Jehovah. 38 revirement. Ary Saul nampiakanjo an'i David ny akanjo fiadiany ary nanisy fiarovan-dova rahina tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy fiarovany tratra. 39. Ary David nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiany dia nananatra nandeha fa tsy mbola nahazatra azy izany. Ka hoy izy tamin'ny Saul, tsy afa mandeha amin'ireto fa tsy mbola nahazatra. Dia niesoriny David izany 50. Dia nitondra ny teny an-tanany izy David io, sady nifidy vato kilonjy 5 tao amin'ny lohasahandrika ka nataony tao anaty kitapo fitondran'ny mpiandriondry izay teny aminy, ary niatsamitadiny koa teny an-tanany, dia nanantona ilay Filistina David. Amen. Ny sitrapon'Andriamanitra tao ambadiky io tantara io dia ny ahafahantsika mahita fa ny fandresena tsy miankina amin'ny protection ny tany, fa ny fandresena dia miankina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ray. Amen. Na dia niteny ary Saul teo amin'ny 7:30, hoy izy hoe ombanao anie Jehovah. Fa niriny Saul ny ahitany David omban'Andriamanitra ray. Fa tsy fahendrena atao anatin'ny Saul dia zao, tiany koa hoe sady momba ana David Andriamanitra ray, dia Saul koa mbola momba anazy. Nomeny an'i David ny armurany. So ihany fa tena connecté amin'ny Jesosy David. Eo amin'izay ilay tandremana tsara ho antsika. Misy teboka anankiray atao hoe tahotr'olombelona. Misy fotoana mpanjaka mety maniraka anao zavatra anankiray, nefa ny sitrapon'Andriamanitra tsy mitovy amin'izay fanirahan'ny mpanjaka izay. Dia hoe ny ahafantaranao hoe tafatoetra tsara anatinao ve ny tenin'Andriamanitra sa tsy. Na ianao mankatoa mpanjaka olona, na ianao mankatoa an' Jesosy Andriamanitra. Mila lanjalanjainao tsara izay zavatra izay. Ny fankatoavana voalohany indrindra dia omena n'Andriamanitra ray. Rehefa nao izy eo amin'Andriamanitra ray, dia tsy hoe na ny tenin'Andriamanitra raha milaza, faravakely ny indroa amin'ny epistily Petera voalohany izay, sy any amin'ny epistily soratan'i Paoly, dia milaza hoe manaja mpitarika. Ao na dia milaza an'izany ary ny epistily, dia ny fankatoavana voalohany dia ho an'Andriamanitra ray. Davida natakatra an'izany tsy voasoratra ilay izy. Afaka nanajy izy satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe manaja mpanjaka anareo. Fa Davida tsy maintsy nametraka priorité hoe ny tena mpanjakako dia ilany ambony aloha izay vao ianao.
ka namafanohatra amin'ny zavatra teneninao arany ny zavatra tenenin'le mpanjakako tenenin'le mpanjakako any ambony no ataoko fa tsy ny anao tsisy tahotr'olombelona tsika indraindray tsy samy manao action anankiray ny ran'Andriamanitra satria matahotra amin'ny manodidina mila feno fasahintsika ary matoa ianao matahotra tsy connecté amin'Andriamanitra ianao zany Genesis ny milaza an'izany vao nanomboka vao niditra amin'ny fahotana inona ny teny voalohany nanambarany Adama natahotra izy dia nihery raha vao tsy connecté amin'Andriamanitra ianao dia nitahotra miditra voaloha matoa ianao matahotra tsy connecté tsara amin'Andriamanitra ianao aza mandaingy zany aza mandaingy amin'ny olona aza mandaingy amin'ny tenanao fa matoa ianao tsy sa dia tsy miaraka amin'ilay tena tompony fahasahina ianao asa 4:31-32 rehefa natahotra ny mpianatra dia miverina ny vavaka izy ireo connecté tamin'Andriamanitra dia miverina ny fahasahina matoa tsy ampy ny fahasahina tsy ampy ny connexion le izy zay le mahatonga le hoe tsy important amin'izay le hoe mahalala ten'Andriamanitra be deabe satria ny fahalalanao ten'Andriamanitra be deabe tsy manesotra tahotra fa ny fahalalanao ten'Andriamanitra be deabe miaraka amin'ny fanazavan'ny fany masina plus connexion amin'Andriamanitra tonga dia tsisy tahotra zany io alleluia ka na oviana no irahan'Andriamanitra ianao rehefa connecté amin'Andriamanitra foana ianao dia manana toky ianao hoe tena mandeha io e ohatr'izany anie rehefa ny lehibe anao maniraka anao ataoko hoe avy any amin'ny PDG no miteny anao hoe zao zavatra tokony atao nefa tsy maintsy mbola tokony misy rindran-damina tsy maintsy arahana dia avizena fotsiny sisy ireny rindran-damina ireny fa ny fanatanterahana tsy maintsy ataonao satria le teny efa avy any ambony na ianao irahana raha manana assurance hoe teny efa teny mavesatra zany raisiko zany tsy hoe mandika an'le lalàna anao ohatran'izany fa manatanteraka an'le zavatra tenen'Andriamanitra ray dia ohatr'izay Jesosy tsy tonga izy hanafoana ny lalàna fa hanatanteraka zay le endrika isehoan'le izy alleluia dia zao na dia napekanjony Saul David dia nanandrana nandeha izy dia tonga dia sanyteny izy raha ohatra zao ka olona tsy manam-pifandraisana tsara amin'Andriamanitra dia matikena maso fotsiny dia nandeha niaraka tamin'ny armurany Saul dia efa terivo modina atsipy amin'izay tsy eny ny atsipy fa eo mihitsy ny atsipy satria Saul koa mila mandray lesona hoe ny tena fomba an'Andriamanitra dia tsy mila ny tanan'ny olona alleluia tsy hoe ampifadiana ny fahaiza-manaonao sy ny fitarian'Andriamanitra fa ny fahaiza-manaon'Andriamanitra no ankatoavina misy fotoana mety hoe tsy feno ny fepetra ivelany zavatra rehetra fa tsy midika izany hoe tsy mety aminao ilay fepetra dia tsy miasa eo Andriamanitra fa ny fepetra takian'Andriamanitra amintsika dia ny fonao manaiky ankatoa azy jereo ny fa ny testamelohan'ny kambany Davida dia obéissance fa tsy hoe fahaiza miady tsy hoe nasenana anao suite avant izy dia suite arrière dia daka miodina zay vao afaka miatrika ny Goliata azonareo le izy tsy hoe fanazara-tena amin'ny nofo fa le izy fankatoavana amin'ny mpanahy Mosesy tsy hoe efa dadam-bera samy ikapoka rano teo an-tanàna zay vao niran'Andriamanitra nasaraka an-dranomasina mena fa fankatoavana misy zavatra tsy mila exercentsika fa fankatoavana zany so zavatra resahako amin'ny ekipa mpitendry zao tena tsara be mitravy teknika ataovy mihitsiny fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aza mampiseho teknika fa mampiseho obéissance tsara mianatra mihira manao an'izao gauche droite mitendry mandama azy ohatr'izany fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra aza le hainao ny aseho fa mifahaizanao mankataon'Andriamanitra iny avelao iseho zay le fanatanterahana sitrapon'Andriamanitra raha vao zay le madiso antsika indraindray hoe diso mianatra be dia rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia ny fahaiza-manaontsika no voakantsika fa tsy ny fitarian'ny fany masina ny fahalalana tafahoatra tsy miaraka amin'ny fany masina dia manaisotra ny relationao amin'Andriamanitra satria rehefa tonga ohatra hoe hiatrika zavatra anankiray ohatra ataoko zavatra tsotra be ohatra resaka processna fanoloran-tena efa misy zavatra ohatra ny anarana akademikement resaka fomba fanoloran-tena rehefa misy olona manolo tena dia zao ny zavatra atao zao ny tena process matetika sika rehefa hiatrika an'izay fanompony zay dia mamaky kely sy mitadidy ino avy ny tokony atao efa tady anaisotra ny fiankinanao amin'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay tsy midika izany hoe tsy ilaina ten'Andriamanitra mihitsy milaza hoe ny fahaizanao mandamina maninona hoentinao miady fa rehefa aveo efa eo atrehan'le combat ianao dia soratra ny nanesorany Davida ny armure alleluia ny fiarovan-tratra ny fiarovan-doha esoro daholo fa tokana ny tokony fiarovan-tratra sy fiarovan-doha ataontsika Efesiana 4:9 jereo tsara mihitsy fa nampianarin' Jesosy mihitsy hoe le fiarovan-doha napetraka Saul teo amin'ny Davida soloan'le fiarovan-doha any amin'ny Efesiana 4:9 andiny 4:7 sy ny 7:10 fiarovan-tratra mifaharary kasikino fahamarinana
ny valahanareo ary mitafi rariny ho fiarovany tratra. Amen. Ny fafito ambin'ny folo fiarovan-doha indray resahana. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Alléluia. Ny tokony miarime atsika avant chaque combat dia tsy ny fiarovana théorie hita maso ara-nofo fa ny fiarovana vokatry ny faharisan-dahatra ao anaty. Jereo fa rehefa miteny izy hoe sikiny ny fahamarinana, inona ny tiantenena amin'izany? À chaque fois ianao mijoro misikina dikan'izany hoe miomana. Fahamarinana, vérité, mitory, isaky mijoro anao ka mitory dia miomana fa vérité no avoakanao. Ary tsy afaka ivoaka ny vérité raha tsy ianao aloha véritable. Alléluia. Tsy possible mihitsy hoe ianao tsy manana le fahamarinana nefa ianao mitory an'le fahamarinana. Sandoka anie zany e. Sandoko zany. Hoy izy indray amin'le hoe le fiarovan-doha. Ny raiso ny famonjena hozy izy ho fiarovan-doha. Tiantenena amin'izay zao hoe saintsainy foana ny asa-pamonjeny Jesosy mba tsy ho saina hafa miditra ao anatinao eo ampiatrehana combat. Satria rehefa misaintsaina ny fomba namonjeny Jesosy ianao dia tsy misy irika hafa intsony idiran'ny fahavalo ametraka doute ao amin'ny saintsika tsirairay avy hoe resy satria Jesosy efa nandresy dia izay na tonga antsika ho mpandresy mandrakizay. Amen. Misy tsy ambaratelo be ny eo ambadiky ny fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra satria hitondra fanasitrana ny eo amin'ny fijorontsika tsirairay avy. Rehefa sitrana ny fanahintsika manaraka ny ambiny. Misy zavatra tsy mila tenenina na betsaka impiry zao tsika nahita an'izay vavolombelo izay. Isaka mijoro volombelona io dia matetika miteny hoe ohatrany tsy tadidiko akory rehefa ohatrany sitrana satria tsy voatery hoe tsy maintsy saininao vao tanteraka le fanasitranana. Fa rehefa miha mandroso ao amin'i Jesosy ianao dia kasihan Jesosy dia na ny zavatra tsy ny saintsaininao arany dia lasa tonga ny fanasitranana. Ohatr'izany anie tany amin'ny fianaratsoa teo hitanareo ka amin'ny vavolombelona iny. Kibo ny resaka dia maso ny sitrana. Kibo ny eritreretin'ilay olona hoe mila fanasitrana dia aveo tonga dia lasa maso indray ny sitrana. Alléluia. Tena tian'Andriamanitra aseho mihitsy hoe marina be ny ilay hira tsy izay tiako fa izay tianao. Indraindray tsika mihirahira ny fotsiny fa tsy misaintsaina tsara le alaliny ny teny iny hoe midika an'izany anie hoe esoro mihitsy ny sitraponao hoe tsy hoe izay angatahanao ny tsy maintsy valiana fa izay valian'Andriamanitra ianao ny tokony hifanitsy amin'izay tian'Andriamanitra valiana amin'ny fangatahanao. Alléluia. Izay le hoe sitrapon'Andriamanitra. Fiarovana ao antsika ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra. Vokatry ny tsy fahalalany Petera ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa nandika na hoe nanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra izy. Matthieu 16 14 sy 20 ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona 17 dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany fa ny raiko izay any an-danitra. Ny fanambarana mikasika an'i Jesosy dia tsy nofo aman-drano manambara azy fa fanambarany fanay masina ao anatsika tsirairay avy. Tsy fanakarana amin'ny saina no ahafahanao matakatra ny lalina ao am-pon'Andriamanitra fa ny fankatoavanao ny fitarehan'ny fanay masina no ahatonga anao atakatra ny ao am-pon'Andriamanitra. Le sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ho takatra ao rehefa manaiky ianao tarihan'ny fanay masina. 19 ary izao milaza aminao hoe ianao ny Petera ary ambony ty vatalampy ity no ahoriko ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainana tsy hita tsy haresy azy. Amen. Ao ambanimbany ao dia misy tantara mampalahelo satria le Petera niteny an'izay teo lasa nandà. Lasa niteny hoe tsy azo anao zany. Jesosy koa tonga dia namerina mihitsy niteny hoe anivoaka ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa misaina izay an'ny olona. Rehefa misaina ny an'ny olona ianao dia tsy misaina an'Andriamanitra. Tsy afaka ny sady isaina ny an'Andriamanitra ianao ny saina ny an'ny olona. Dia izay mahatonga Jesosy niteny hoe tsy afaka ny sady hanompo ahy ianao ny hanompo mamona. Tsy vitanao zany. Tsy maintsy misafidy ianao na za na mamona. Na ny fanahy ratsy ny arahanao na ny fanahy masina ny arahanao. Tsika nefa efa nanolo tena ho an'i Jesosy. Raha samy nanolotra ny tenany ihany dia toloran'ny tompony fonao. Aza menatra mihitsy isa-maraina amin'ny teny Jesosy androany mbola omeko anao atolotra anao indray momba rehetra. Tsy hiova hevitra amin'ity herinandro ity. Eny am-pandehanana manaova confession positive dia mbola mifo. Zao no tsy ataoko, zao no tsy ataoko, tsy anao an'izao tsy anao an'izao tsy anao an'izao tonga dia tapao vao maraina daholo ny sitrapon'ny nofo rehetra. Mba tsy ho surpris ianao rehefa mitranga ny zavatra anankiray satria efa ny devancé ny vavaka nataonao. Mora kokoa ny miatrika rehefa ampivavaka tsika. Fa rehefa tsy ampivavaka tsika dia ohatrany hoe resena lahatra izany ianao tsy hanota. Nefa tsika tsy
tokony resena lahatra tsy hanota, tokony efa fiainantsika zany hoe tsy hanota zany. Efa natorantsika ny tsy mpanota, natoran'ny Kristy ny tsy manota, dia tokony natoran'ny Kristy koa ny eo anatintsika tsirairay avy. Amen. Amen. Alléluia. Raha vao tsy mitandra antsika dia hampanota antsika ny fitarian'ny nofo. Matthieu 26 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra ny hamaranako azy. Ezahako fitin'ity fa tsy ovakiko intsony Matthieu 26 vakio rehefa tonga any an-trano. Tamin'ny fotoana anankiray dia Matthieu 26 dia efa manambara sahady zafady ny fotoana afatesan'i Jesosy. Tamin'ny Matthieu toko 4:20 dia nisy schéma anankiroa tena mifanakakely andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra dia milaza manokana ny fotoana ny heveran'ny na hoe ny saintsainy ny mpisorona be ny mpisorona sy ny loholona tao an-tranon'ny Kaiafa mpisorona be. Ny saina zareo inona ny tokony ataontsika fa ity Jesosy ity tsy maintsy faranantsika ny tantarany. Eto ny fotoana maranantsika ny tantarany io Jesosy io. Dia andiny fahaefatra dia milaza hoe niara-nihevitra izy hisambotra Jesosy ny amin'ny fitaka ka hamono azy. Dia jereo tsara niara-nihevitra. Zany hoe mbola tao an-tsaina, mbola hevitra aloha ilay izy teto. Dia zao zavatra nitranga. Tonga dia sautiko any amin'ny andin'ny fahaenina ny Matthieu 26 io. En même temps zany tamin'io tary nisy olona nihevitra ny hanongana an Jesosy, dia tary Betania koa tonga tany Jesosy dia teo koa mpianatra. Dia zavatra nitranga dia zao hoe ary noho tonga tany Betania Jesosy tao an-trano Simona boka, dia nisy vavy anankiray fantatsika ireny nanatona teo amin'ny Jesosy dia mivakiny ny tavoara dia nanositra an Jesosy izy. Dia ina zavatra nitranga, tonga Jodasy dia niteny hoe fa maninona zao no laniana teo io? Zavatra tokony ahodintsika rio dia nefa mialohan'le hoe anomezana amin'ny malahelo fantatsika fa rehefa amidy iny alohan'ny anomezana azy amin'ny malahelo dia makaiza makao anaty kitapom-bola aloha. Dia izy mitazona ny kitapom-bola, Jodasy mitazona, hitanareo le kajy satria izy efa zatra n'le ao anaty kitapom-bola ihany no alainy. Zany hoe mandalo eo aminy aloha zay vao makany amin'ny malahelo, zany hoe misaina ny anjarany izy mialohan'le tena hoe ho amin'ny malahelo fa tsy tena ho amin'ny malahelo zany objectifany fa ho an'ny tena manokany. Dia zao ny tena tiako hitariana anareo. Rehefa miteny Jesosy dia Jodasy nanam-pasahiana ny saina hoe misy lalana hafa tsara kokoa afaka ampiasaina an'io. Dia izay no nahatonga ny Jodasy, jereo tsara fa vokatry ny tsy finoany Jodasy an'ilay sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia lasa namorona lalana hafa izy entre guillemets ohatrany hoe tsara. Dia lasa lalana hafa koa voarain'i Jodasy le zavatra nikomploten'ilay mpisorona tary. Lasa Jodasy ny acteur nandatanteraka an'ilay izy. Nefa na Jodasy ary tsy mbola nafantatra tamin'io hoe misy olona misaintsaina hanongana an Jesosy ihany, fa vokatry ilay tsy fankatoavan'ny Jodasy an Jesosy dia lasa izy ny acteur principal nandatanteraka an'ilay programme an'ilay mpisorona be tary. Azonareo ve zany? Ny fitsikeratsika na ny fitentenenantsika zavatra ao ambadiky ny sitrapon'Andriamanitra dia atonga anao andray zavatra hafa ny ambadika any izay tsy programan'Andriamanitra. Dia jereo fa lasa Jodasy nanantanteraka an'ilay izy, nefa nareo mpisorona ireo raha mbola tsy nahita hoe raha hevitra ahoana zany ny tokony atao na ny plan d'action an'ilay olona raha mbola tsisy, fa vokatry ny tsy fijoroantsika raha vao ohatra ka hoe misy tenin'Andriamanitra mitsangana eo dia micontrer an'ilay izy ianao na manao commérage fosafosa ny ambadika any, lasa mandray le programme ny devoly ianao. Dia jereo fa finalité Jodasy iny vao mafy satria lasa Jodasy ny nanantanteraka le programme ratsy ny retsy. Dia ny après an'io Jodasy mihitsy nakany amin'ny zareo atolotra anareo Jesosy, hitanareo le fiasan'ny fanahy ratsy. Miasa izy ary dia vao hita fa misy olona tsy mijoro tsara eo anatin'ny fivoriana miaraka amin'ny Jesosy dia iny olona iny amin'izay ny ampidirin'ny virus. Dia avy eo iny olona iny elaniny rehefa farany. Zay na tonga Jodasy nanenina ne Jodasy. Zay mahatonga ny olona mananto tena tsipatsipaka satria te hiala ihany izy fa tsy afaka tsony, manenina izy. Raha tena tiany io faty dia tsy mihetsika izy. Marina izy natenaiko anareo zany azonareo tandremo manao resaka tsy izy, fa io resaka tsy izy ataonao io mitondra anao makany amin'ny sitrapon'ny fahavalo io. Fa na tsy azonao ary ny sitrapon'Andriamanitra tsy voatery takatra tsika ny reto ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa tsy takatra ndana mivavaka atsomy fanahy masina anazava hoe tompo tsy haiko ty zavatra ty, ampanaovinao an'ity zavatra ty fa tsy fantatro le izy, tsy takatro le izy, tsy maninona. Zay mihitsy maha-Andriamanitra azy. Raha takatrao io dia tsy Andriamanitra izy, fa matola izy tsy takatritsika. Dia zay ny hoe ny fihevitry ny eo izy tsy fihevitrareo indraindray adintsika ny tenin'Andriamanitra iny.
tsy voatery takatritsika ary tena tombo be rehefa tsy matakatritsika satria maninona tsy mitovy amin'ny fisainantsika amin'ny fisainan'Andriamanitra fa tsara lavitra. Sa tsy miteny hoe pozitiva eo satria pozitivisme tsy ara-panahy. Pozitivisme amboary ny sainao fa miaraka amin'Andriamanitra hovay ny fonao. Le izy tsy hoe sainao fotsiny, tsika ne tsy hoe anabeloha eto hoe ndao atao beloha be daholo tsika rehetra. Tsy izany fa ndao tena hoe tanteraka amintsika ne le Exode 36 omeko fo vaovao ianao izy ny tompo. Dia fanahy vaovao, tsy le fanahy ratsy nitarika anao hatramin'izay fa le fanahy vaovao ny ampitoeriko anatinao. Amen. Averiko amin'ilay teny Pastor Sandra voaloha hoe mora miova. Mora miova. Jaunina 6:40 ny amaranako azy. Averiko amin'ilay ten'Andriamanitra izay tokony tadiditsika rehetra mihitsy androany. Hoy Jesosy hoe fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay ny tanjon'i Jesosy ho antsika tsiraray avy. Aza mitanjona ny amin'ny zavatry ny tany, aza manonofo zavatry ny tany intsony. Mateo 4:1 ve tsy ampy antsika 9:7 ka tsy alofo fansakan'Andriamanitra manaraka ny fiara, manaraka ny trano, manaraka ny vady, manaraka ny zanaka, manaraka ny zavatra rehetra raha ilainy zany. Tsy ndriko tsara mihitsy hoe raha ilainy zany. Aza manantena trano eo am-pandoliana fa manantena an Jesosy eo am-pandoliana. Mety misy manana trano faran'izay tsara be mihitsy any fa mety tsisy fiadanana izy satria reraka foana isan'andro. Imagineo raha manana trano 1000 mètres carrés ianao, mamafa trano ianao manomboka amin'ny 7 maraina. Alléluia. Azonareo ka manao serpiera fotsiny ary efitrano anankiray 1000 mètres carrés zany tena mety herinandro vitanao ny any amin'ny farany zoma dia manomboka indray anao latsinainy. Alléluia. Tsy aleo ve manana trano feno hafanana, feno fitiavana, vilany anankiray, zavatra anankiray zao tena tsapa be tamin'ny tany Fianarantsoa. Io vao tena tombony be le hoe bodofotsy iray no anarany bodofotsy iray no ananan'ny ankohonana. Mangatsika be any. Raha vao tsy mitafy bodofotsy ianao tena tsapanao mihitsy hoe tena tsaroko izao Getsemane. Fa rehefa bodofotsy anankiray ny amin'ny ankohonana tsy maintsy miara mitafy lamba ny ankohonana. Fa raha vao samy manana azy, samy aka angle, fisarahan-tsaina. Tombony ny zavatra ohatran'ny tsisy eo aminao io e. Jereo sitrapon'Andriamanitra. Mahafinaritra be hoe fiara ray ihany ny ananan'ny fianakaviana satria tsy maintsy miaraka fiara. Alléluia. Moto ray ny anananao tsy maintsy miara mitaingina moto. Na ohatra hoe misy tsy mifankahazo tena tany an-trano rehefa mitaingina moto fa ampitositosy eo milamina ny zavatra rehetra. Alléluia. Alléluia. Andao tsika hitsangana me voninahitra an'i Jesosy a. Alléluia. Tsy hoe niady akory izay a. Alléluia. Naray ten'Andriamanitra ve tsika? Alléluia. Za mino fa fotoana iray ty ahafahan'Andriamanitra mikasika ny fotsika sy nanova ny fotsika tsiraray avy. Afaka tsika ary. Raha iha tsara indrindra misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana izay nomenao anay. Nafahany andray Jesosy nianatra ny teninao sy ny sitraponao. Jesosy nazazy amin'izary ary Andriamanitra tena mbola ao anatin'izany fianarana izany Andriamanitra. Tena mbola betsaka ny zavatra mila hitsy sy amboarina amiko Andriamanitra. Fa manaiky zahay Jesosy manaiky zahay Jesosy niatrika miaraka aminao Andriamanitra. Tsy maninona koa izay atrehanao rehefa mbola eo ianao Jesosy satria fantatray fa tsy mba manary anay mihitsy ianao. Raha momba anay ianao iza marina moa ny asaraka anay ny atohitra anay Jesosy ianao no miazona ny tsiraray avy. Aoka ny teny rehetra izay mifampizarana teto Jesosy ho teny anangana, ho teny hitahiry, hampianatra ary anangana fiainam-panahinay ho tonga sy hanahaka anao Kristy. Dia amin'ny anaranao Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika. Ataontsika anao ny fanatitra. Alléluia. Rehefa manao an'ny tompo ianao dia ataovy ampitiavana. Aza atao hoe sady mitaky famerim-bola ianao fa manolotra ho an'i Jesosy Kristy. Amen. Hafa mihitsy ny fon'ny olona mame ampitiavana. Ary Andriamanitra mijery ny toe-pontsika tsiraray avy. Andriamanitra tsy mijery valeur. Na zoro ny efatra na zoro ny roa menao mety amin'i Jesosy io fa ny fonao ny tena zava-dehibe aminazy. Aza tonoina fa Jesosy dia maty ho famonjena antsika tsiraray avy. Raiso an-tanana mandrakariva, raiso am-po mandrakariva, izany asa-pamonjena nataon'i Jesosy izany.
raha mpitso a dia sekoly fitahiam-panasy fanambiana toetra ny zoma dia eo amin'ny trampopokin'olona manomboka amin'ny 4 ny sabotsy ihany koa trampopokin'olona manomboka amin'ny fito maraina anelanelana zay dia misy foana fizarana eny amin'ny pejitsika izay anasako atsika manaraha dia mamakia fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy voazon'ny sainao zany fa ny fiarahanao amin'Andriamanitra tsy maintsy misy sakrifisy atao ao. Tsy voatery manana fotoana foana ianao fa ny fotoana mihitsy mila amboarinao ho an'i Jesosy e. Aleloia. Ampandefery ny zavatra hafa, ampandefery ny sakafo atoandro. Manentsika mavita manao pause entre midi et deux. Pause menao fotoana mihitsy ny pause d'office tsy maintsy internationalement tsy maintsy misy hoe pause entre midi et deux fa ny vavaka tokony misy ohatr'izany koa. Tsy misy pause mivavaka tsy zay tiako tena. Fa misy tena hoe fotoana tsy maintsy eto tsy maintsy mivavaka. Koto que koto. Ikioto que kioto. Alléluia. Tatsika tsangana. Alléluia. Vavakatsika ara. Jesosy misaotra anao zay satria mbola afaka niaraka teto zay Andriamanitra. Mbola afaka nanatanteraka koa ny fanatitra. Jesosy eo fantatray fa matoa zay afaka manome dia ny avany aminao ihany Andriamanitra ka misaotra anao satria mbola nomenao tanana izay mba afaka manome tanana. Nomenao fo izay feno fitiavana mba afaka mizara fitiavana. Nomenao fahendrena izay mba haneho ny fahendrenao Andriamanitra. Tarihany faneo masina mandrakariva ny eny tsiraray avy. Amin'ny fotoana rehetra dia aoka tsisy handeha araka ny nofo satria ny tenao mihitsy dia milaza hoe aoka tsy handeha araka ny nofo fa maneke ho tarihany faneo masina. Jesosy eo aoka ny fanehanao masina no ahazo aina hitarika ny tsiraray avy afahanay maefa sy mahatotosa izay sitraky ny fonao Andriamanitra. Tehirizo ny tsiraray avy. Tafajoro ny tsiraray avy amin'ity andro anio ity. Tsy misy miembotra, tsy misy miverin-dalana amin'ny anaran'i Jesosy. Feno ny faneo masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Feno tenin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy mihoatra noho ny omaly, mihoatra noho ny hatramin'izay. Manomboka androany dia mitohy foana ny fitiavanay ary mitombo, tena hoe mitombo isan'andro ny fitiavany tsiraray avy anao Jesosy Kristy. Alléluia. Voninahitra anao Andriamanitra. Raisiny tsotrano. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao ny fiadanany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sarao fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao. Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Amen. Tain'i Jesosy